tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina dia tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirain'Andriamanitra, Jaona no anarany. Tonga mba ho vavolombelona hanambarany mazava izy, mba hinon'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga mba ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Ny teny no tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra. Tonga eto amin'izao tontolo izao izy, teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy dia tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina teto amintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ny lahy tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Vavolombelona nanambara azy i Jaona ka niantso hoe, izy lay nolazaiko hoe izay avy ao arianako, dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana miampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviany, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray, izy no nanambara azy. Izao no fanambarana nataon'i Jaona raha naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany aminy jiosy mba hantany azy hoe, iza moa ianao? Ary nilaza marina izy fa tsy nandà, ary hoy ny filazany, tsy izao no Kristy. Ary nanontany azy izy ireo hoe, ahoana ary, i Eli va ianao? Dia hoy izy, tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa hoy izy hoe, tsy aho. Dia hoy ireo taminy, iza ry ianao mba hitondranay valo no hany amin'izay naniraka anay? Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izaho dia feony miantso mafy any an-tany efitra hoe, ataovy mahitsy ny lalan'ny Tompo, arak'izay nolazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany an'i Jaona indray ireo hoe, nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy, na Eli, na ilay mpaminany? Namaly azy ireo Jaona hoe, izaho dia manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy iray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aorianako, ary tsy mendrika many fehikapany akory aho.
Izany zavatra izany dia tany Betania any an-dafin'ny Jordana izay nanaovan'i Jaona Batisa. No ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy i Jaona ka hoy izy: ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao? Izy ilay nozazaiko hoe misy lehilahy tonga avy ao aorinako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary tsy nahalala azy aho, fa mba hanehoana azy amin'ny Israely dia izany no ny haviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona no vavolombelona nanambara hoe: izaho dia nahita ny fananidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary tsy nahalala azy aho, fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy toerany dia izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka mijoro vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra. No ny ampitson'iny i Jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin'ny mpianany roalahy, ary nahitan'i Jesosy nitsangatsangana izy ka niteny hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka amin'i Jesosy. No nitodika Jesosy ka nahita azy ireo manaraka dia niteny taminy hoe: inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy: Raby. Izany hoe mpampianatro. Aiza anao no mitoetra? Dia hoy izy taminy: avy fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony hora 10 tamin'izay. I André, rahalan'i Simona Petera no iray tamin'izy roalahy izay nandre ny tenin'i Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Ary izy no nahitany Simona rahalany aloha dia hoy izy taminy: efa nahita ny Mesia, izany hoe ny Kristy, zahay. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. No nibanjina azy Jesosy dia niteny hoe: ianao no Simona zanaky Jaona, ianao dia antsoinako hoe Kefasy, izany hoe Petera. No ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilea Jesosy. Ary nahitany Filipo izy ka niteny taminy hoe: manarà. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i André sy Petera. I Filipo kosa raha nahitany Natanaela dia niteny taminy hoe:
efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sady nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy: moa mba mizava-tsoa toy izany va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: Andeha izaho. No nahita ny Natanaela nanatona azy Jesosy dia nilaza ny momba azy hoe: indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy: ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly azy Jesosy hoe: talohan'ny antsony Filipo anao dia efa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia hoy Natanaela: Rabi io, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Hoy ny navaliny Jesosy azy hoe: moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona.